toy izao ndraiky avana ny teny zaraina zay omenantsika anio. Ilay mpiandany amin'ny fahavalonao no lasa anampy anao. Olona miandany amin'ny fahavalonao no hivadika hiandany aminao. Araka ny voasoratra amin'ny Samoela faharoa toko fahatelo andiny fahafito ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary Abnera efa niteny tamin'ny olon'i Israely hoe efa ela izay nitadiavanareo an'i Davida ho mpanjaka anareo. Ary izy hanosika anao ho eo amin'ny toerana mendrika anao olombofidin'ny tompo. Araka ny voasoratra ao amin'ny Samoela faharoa toko fahatelo andiny fahavalo ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy hoe koa tanterao izany ankehitriny. Fa Jehovah efa nilaza tamin'i Davida hoe amin'ny tanan'i Davida mpanompoko no amonjeko ny Israely oloko ho afaka amin'ny tanan'ny Filistina sy amin'ny tanan'ny fahavalony rehetra. Miomana, vavaka isika. Ray eo, velona sy mahery ianao ka maneho fisehon-javatra tsy takatry ny sainay mba hatateraka ny planinao. Miasa tompo araka ny fombanao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta. Amen. Mandram-piaona tompoko.